Alady fatelo amroapolony volana Jolay mbola mikafaliana tranoray tompolasy tompovavy no ionana aminao amin'izao ariva izao amin'ny alalan'ny fandarana mahery atolotra antsika ny arahaba ary asainam-panajantsika anaraka ny fandarana mahery hatramin'ny farany. Baolina kitra no resahantsika voalohany amin'ity androany ity, resaka mikasika ny Barea Madagasikara latsaky ny 17 taontsika izay miatrika ny Kosafa Cup atsy amin'ny nosy Maorisy amin'izao fotoana izao. Azo lazaina fa ratsy fanomboana aloha ny malagasy tamin'ity faninanana ity satria teo amin'ny lalao voalohany dia resy ny Mozambika tamin'isa roa no ohatra isika malagasy izany. Amin'ny talata izao ndray tsika no hiatrika ny lalao famanaraka izay iona amin'ny Afrika Atsimo. Raha amin'ny vondrona be misy any Madagasikara dia miterika vonjimaika aloha zany Zambi izay nandresany Afrika Atsimo tamin'isa 3-0. Maro ny fitarainana azo mahakasika an'ireto mpilalao-an'ny Zambianina ireto zany raha ny vaovao tateriny namanazaky Nora Kotomanana izay manaraka akaiky ny ity Kosafa izay tanterahana atsy amin'ny nosy Maorisy ity satria dia misy zany ny fanamarina taona atao amin'ireo mpilalao Zambianina amin'ity faninanana ity. Mitarika vonjimaika aloha zany nazanazany zareo Zambianina eo amin'ity faninanana ity, faharoa manaraka azy zareo Mozambikianina ary fahatelo Afrika Atsimo manaraka azy eo isika malagasy. Izay ny amin'iny fa isan'ny vaovao lehibe ihany koa nanomboka tamin'ity herinandro ity ny Lalaon'ny Frankofonia na ireo firenena mampiasa manontolo ny ampahany amin'ny teny frantsay. Nanonana niavaka no nentin zareo Ivoirianina nanokatra izany fotoana izany Delegasiona malagasy mafonja dia mafonja no niatrika izany fifaninanana any Côte d'Ivoire izany. Nakatrotroka ny lanonam-panokafana ny Lalaon'ny Frankofonia andiany fahavalo malialina tao amin'ny stade Houphouët-Boigny Abidjan renivohitry Côte d'Ivoire. Nasaindreo Ivoirianina tamin'ny alalan'ny fahaiza-manao teo amin'ny lanonana numerika mampiasa ny teknôlôjia vaovao ny lanonana. Voasarika tokoa ny tanora fetinareo tanora ity ary anana ny maizy azy ny tanora ao anatin'ny tontolon'ny Francophonie hoy ny filo Ivoirianina Alassane Ouattara naritra ny kabary no malialina. Ny sekretary général ny OIF Ramatoa Michael Jean dia tsy niambahamba dinana mafy fa voapirofo ny herin'ny Francophonie amin'ny alalan'ny fandraisana anjara mavitrika ny tanora amin'ity lalao ity. Ery izay mipetraka amin'ny firaisan-kina ny fahaiza-manao mahomby ary ny fahasamihafana izay sata hijoroany ny Francophonie ny nambarany. Nasao ireo mpijery tao amin'ny stade Houphouët-Boigny ny atleta 4 avy amin'ny firenena 17 mandray anjara mivantana. Anisany natonga Delegasiona betsaka i Madagasikara raha mihoatra amin'ireo firenena afrikanina hafa. Ny Delegasiona Ivoiriana kosa no betsaka indrindra ary andray anjara amin'ireo taranja 20 ifaninanana. Anana folo andro zany ireo mpifaninana avy amin'ny continent adimy manerana an'izao tontolo izao anio ny talentany eto i Côte d'Ivoire.